Ona masera nazavanao zany le hoe mila manao masera mambalatsy n'Andriamanitra fa ahoana zany dingana mba lalovana raha teo masera ny tovovavy anankiray. Misy dingana maromaro ao anatin'ny lalana firisona anao masera ho an'ny masera fidy Marie Auxiliatrice manokana moa lazaiko fa mitovitovy amin'ny ankapobeny izay dingam-pianana izay. Rehefa afaka baka ny tanora anankiray dia mirosa amin'ny dingana antsoina hoe regardante, ny fotoana hijerijerevana sy hamantarana ilay fikambanana. Tapitra ny fotoana regardante izay maharitra eo amin'ny iray taona eo dia mirosa amin'ny antsoina hoe aspiranda, manomboka mianatra sy mandalina tsikelikely mikasika ny fiainan'ny fikambanana sy ny fiangonana. Mirosa amin'ny antsoina hoe postulat, postulat avy amin'ny teny hoe postuler, mangataka sy mitalao mba hiditra lalindalina kokoa amin'ny famantarana ny fikambanana. Miditra amin'ny novisia izay maharitra 2 taona. Ny novisia moa dia fotoana fiomanana sy fianarana fandalinana ny constitution na ny lalam-panorenana ny fikambanana. Dia ao anatin'ny fotoana io ihany koa no andalinana ny tantaran'ny mpanorona ny fikambanana ary andalinana misimisy kokoa ny voady telo maha-relijiosy, voadin'ny fahadiovana, voadin'ny fahantrana ary ny voadin'ny fanekena. Rehefa vita io fotoana ny novisia 2 taona io dia manao ny voady voalohany ny tanora anankiray. Dia eo no andraisany io boky mirakitra ny lalam-panorenana io. Io ihany koa ny andraisany ny akanjo maha-relijiosy ary andraisany ny lakroa. Dia arakaraka ny fikambanana moa mety misy mandray famantarana hafa. Manavo voady isa-taona, mandrapatonga ny 4 taona. Rehefa tonga amin'ny faha-4 taona dia manao voady antsoina hoe biennale na voady mandritra ny 2 taona. Dia aorianan'izay indray dia manonona ny voady mandrakizay. Izay amin'ny ankapobeny ny lalana sy ny dingana fa mety miovaova izy io arakaraka ny fahavonona ny tanora. Ny faharetan'izay fotoana rehetrarehetra izay eo amin'ny voady voalohany dia 9 ka hatramin'ny 7 taona eo. Ya, mazava tsara zay zany dingana lalovana raha entanina zany ny tanora mba andindinika sahady hoe za ve vonona za ve te roso amin'ny lalam-piainana maha-relijiosy. Misaotra masera. Zay alohan'ny mikasika ny dingana mahamasera. Fa tiantsika ho antanina ihany koa mopera hoe raha te hanao mopera ny tanora anankiray manao ahoana sy manao ahoana ny lalana sy ny dingana tokony ho arahana. Ho an'ny mopera zany dia mila miomana amin'ny 4 hatramin'ny 5 taona ny tanora anankiray raha vita BBC izy. Raha vita baccalauréat indray dia mila miomana eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 taona eo zany. Rehefa vita ny baccalauréat dia miditra amin'ny pré-novice dia miaina an'ilay dimension humaine. Miaina amin'ny maha-olona tsara zany mifankafantatra, miara-monina, mambatapatatra zany mijerijery. Dia miroso amin'ny novisia, ho anay salesianina novisia 2 taona, andalinana ny tantaram-piainan'ny mpanorona fikambanana Don Bosco, ny constitution ny lalam-panorenana fikambanana, andalinana manokana ny voady maha-religieux salesianina ary amin'ny farany taona dia manonona ny voady maha-religieux. Vita ny voady voalohany dia miroso amin'ny dingana manaraka filozofa na scolastika, mianatra filozofia mandritra ny 3 taona. Dia vita ny filozofia 3 taona dia miroso amin'ny stage pratique na stage de régence 2 taona. Dia miroso amin'ny théologie 4 taona. Ka raha faritana zany zay dia eo amin'ny 12 taona aoriana amin'ny baccalauréat. Marena kely fa amin'ny maha-religieux dia zao. Tsy azo amasinina ho pretra ny olona anankiray raha tsy manao voady mandrakizay. Zany hoe voafaritra tsara izany hoe ao amin'ny fikambanana anankiray. Ka anelanelan'ny 7 hatramin'ny 9 taona aoriana voady voalohany dia manonona ny voady mandrakizay. Vita ny voady mandrakizay iny dia ao aorianan'iny izy miroso amin'ny dingana diakona na amasinina diakra. Dia vita indray ny diakona embolana na 2 taona amasinina pretra. Mino fa tsy dia efa nalavitra amin'izay ny fikambanana sasany ireny. Ny fikambanan'ny jésuite angamba no efa vita namasinina pretra zay vao manao voady mandrakizay. Zay no mahasamihafa azy. Arak'izay rosoana sy dingana rehetra lazain'ny mopera zay dia lava tokoa. Ny dingana tsy maintsy arahana raha te ho pretra. Eo ihany koa ny mahamasera mety lavalava ihany koa zay. Mba ilazana amintsika fa ny lalana mahapretra na maha-religieux dia zava-dehibe tokoa ka mila fiomanana maharitra. Dingana rehetra arahana izay dia manambara ny maha izy azy sy ny maha zava-dehibe ilantso izay satria si la vera la